Salama daholo. Androany sika de ndao Araho resahana ny zavatra nitranga izay somary nahagaga ny be sy ny maro ihany. Raha nahita anireo dahalo maro be izay tapa-kevitra fa iova fo ary hiala amizay asa ratsy mahadahalo azy ireo zay ka iny fa nandeha tany am-piangonana avy izy ireo ary nandeha Nivavaka. Familion zay dia azadino ny manao commentaire ambany ity vidéo ity mba fanamandravina rehetra rehetra navatsika vidéo manaraka eo. Azadino ihany koa ny like ny vidéo antsika ary tsarovy miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany de vavany ndao ary. Raha miresaka dahalo sy ny asan'ny Jolay isika dia azo lazaina fa mahazo vahana izany raha ho an'i Madagasikara iray manontolo. Na ny tapany atsimo izany na ny tapany avaratra na atsinanana na andrefana indrindra fa ny afovoan-tany dia samy ahitana an'izany resaka dahalo Jolay amin'ny izay tsy fandriampahalemana zay avokoa. Fa na dia samy misy an'izay Jolay sy dahalo zay ny Madagasikara iray manontolo dia samy amin'ny fomba fiasany sy amin'ny mampiavaka azy ireo Jolay raha ny ambanivohitra sy ny andrenivohitra no asina fampitahana. Raha ny andrenivohitra zao resaka ohatra ireo Jolay dia toy izao manaraka zao ny fomba fiadin'izy ireo. Ho any Antananarivo manokana dia matetika rehefa olona iny midina ny bus iny no arapaka izy ireo na koa ao anatin'ny bus no anaovan'izy ireo sinto mahery sy ny maro hafa indrindra fa ireo olona izay avy maka vola na koa hanatitra vola eny amin'ny trano fitehirizam-bola toandry BNIS BOA ireny no arapaka ireo dahalo ireo. Ary tsy mitsitsy ireo dahalo fa avy hatrany dia mitifitra satria maro amin'ireo Jolay no mitondra fitaovam-piadiana mahery-vaika ka afaka mampiasa izany izy ireo amin'ny fanaovana ny asa ratsiny. Tsy vitany ao anaty bus sy ny eny an-tsena ireo Jolay no manafika raha ho an'ny Antananarivo renivohitra fa indraindray kosa izy ireo dia mandeha manafika any an-trano mihitsy ho an'ireo quartier izay somary ambanimbany tanàna matetika lasibatra an'ireo Jolay amin'izay fanafihana izay. Raha ho an'ny faritra sasany kosa dia matetika ireo Jolay dia manao an'ireny fanafihana cash point ireny toa ny hitantsika ny tranga tao Fianaratsoa voatsela izay dia ny cash point anankiray no lasibatry ny asa ratsy ny ireo Jolay izay mitondra fitaovam-piadiana mahery-vaika ka mandeha ny tifitra sy ny maro hafa mandritra n'izany fanafihana izany. Fa raha ho an'ny Tamatavy manokana kosa dia matetika eny amin'ny partiny ankehitriny eny izy ireo no tena manao an'izay fanafihana izay na koa mandratra olona mihitsy izy ireo amin'ny resaka antsibe sy ny maro hafa indrindra fa any amin'ny parti dépôt sy Ambalangitsoa iny efa tsy menatra mihitsy ireo Jolay na amin'ny andro atoandro aza manao an'izay fanendahana izay. Raha ho an'ny faritra avaratra kosa dia indrindra fa any amin'ny faritra ny Diana sy ny manodidina any toy ny zavatra nitranga izay hitantsika tao amin'ny Facebook niseho tany Anosibe Helville voatsela iny ilay mpitsara anankiray voatsatokantsy eny an-tsena mihitsy amin'ny andro atoandro ka noho izany dia izay mihitsy no fomba fiadin'ireo olon-dratsy any amin'ny faritra avaratra iny. Eo ihany koa ireo karazana foros izay tsy vitany ankizikely hatramin'ny olon-dehibe samy manao an'izany foros zany daholo fa efa misy ny faritra izay tena mahamay ho an'ireo foros ireo amin'izay asa ratsin'izy ireo zay. Eo ihany izay resaka asan'ny Jolay afovoan-tany sy amin'ny sisiny atsinanana ary ihany koa amin'ny faritra ny Fianaratsoa iny no resantsika teo. Izany rehetra izany dia tsy io faritra io ihany misy an'izany fa misy ihany koa any amin'ny faritra andrefana toa ny Mahajanga sy amin'iny parti melaka mianatsimo makany Soalala iny izay tena isany mahamay ihany koa amin'izay resaka asan'ny Jolay zay. Fa ny Jolay any amin'ny faritra iny kosa dia eo amin'ny resaky ny halatr'omby sy ny maro hafa no tena ataon'izy ireo. Raha mahalala moa fa ny omby dia isany lafo vidy indrindra amin'izao fotoana izao ary tena mandriliranantsy ireo mpiompiomby amin'izao fotoana izao satria vao maheno an'izay fahalafosany vidin'ny omby zay ireo Jolay dia iny avy hatrany fa tonga manafika ary mandroba ireo omby kely izay ananan'olona any amin'ny faritra atsimo sy ny atsimo andrefana any. Fa ny mahagaga nefa na de eo aza izay fangalaran'omby izay amin'ny fomba hoana no avy tan'ireo Jolay no manamboatra an'izay taratasin'omby halatra zay tonga io taratasin'omby io ho ara-dalàna ary ho afaka amidy eny amin'ny tsenan'omby ireo omby halatra marobe. Fantanina mipetraka ihany koa ny amin'ny hoe aiza no azahoan'ireo Jolay ireo fitaovam-piadiana izay mahery-vaika ampiasain'izy ireo
ary nahoana ireo jiolahy no tena mahay mampiasa an'izany fitaovam-piadiana izany toy ny basy sy ny tariny sa ve efa niofana tamin'izany ireo jiolahy izay vao nanao ny asa ratsiny? Raha ohatra mantsy ilay omby halatra dia lasa mahazo taratasy ara-dalàna ary lasa omby madio daholo ireo omby halatra ireo, midika izany fa mety ho isy ihany ny dahalo ambony latabatra izay manadio anireo taratasin'omby ary mpamatsy fitaovana ireo dahalo mpangalatr'omby ireo, satria mantsy efa tena hita fa miezaka ary manao ezaka farak' izay mafy ireo mpitandro filaminana izay manao opération coup d'arrêt tsy ankijanona mihitsiny mba hanafanana anireo asan-dahalo manerana ny nosy, nefa toa mbola mahazo vana ihany ny dahalo na dia efa maro aza ireo dahalo izay lavo ny balan'ny mpitandro filaminana eo amin'ny fampitifirana sy fifanjevona izay matetika misy eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny dahalo. Inona ary ny vahaolana mba hatonga anio asan-dahalo io mba ho lefy, ary inona ny vahaolana azo roso mba hialana amin'ny fampitifirana lava izay misy mpitandro filaminana sy ireo dahalo? Moa ve tena tsisy fomba hafa na koa stratégie hafa mba ahafahana manafoana farak' izay haingana izay asan'ny jiolahy sy ny fanafihana amin'ny tampiadiana izay ataon'ireo jiolahy ireo? Manoloana izay fomba sy stratégie izay mba hanafoanana anireo asa ratsy sy ny asan'ny jiolahy dia nahita hevitra ireo jiolahy any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny tamin'ity faraparan'ny herinandro ity izay nanaitra ny maro mo izany hevitra izay hitan'izy ireo izany. Tsy vitsy ary tena olona maro dia maro ireo andian'ny jiolahy izay tapa-kevitra fa hametra basy amin'izany asa ratsy izay fanaon'izy ireo izany izany hoe amin'ny asa ratsy eo amin'ny fanafihana sy ny halatr'omby sy ny maro hafa amin'izay fanaovana dahalo izay, ka iny izy ireo fa tonga namonjy ny fiangonana izay nandritra ny pasika iny moa izany ka nandeha ny bebaka ary nivavaka izy ireo, satria tsapan'izy ireo tsara fa tsy tsara ny manao asa ratsy sy ny manao asan-dahalo ka niova fo izy ireo ary nanolo tena ho an'Andriamanitra, satria mazava tsara ny voalaza ao anatin'ny baiboly tsy tonga hiantsony marina ho hitompo fa ny mpanota hibebaka, ka noho izany tonga ny bebaka ireto dahalo izay natsapa fa tena nanota ary tena efa maro ny ota izay vitan'izy ireo amin'izany asa ratsy amin'ny fanaovan-dahalo izany. Azo lazaina fa dahalo isan-tsokajiny ireto tonga ny bebaka sy nanolo tena ho an'Andriamanitra ireto. Misy amin'izy ireo ny mpanao fanafihana mahery vaika izay mitampiadiana mandeha mamono olona sy mandroba fananan'olona, ao ihany koa ireo mpanolana sy ny maro hafa, ka tsapan'izy ireo fa tena ratsy izany iny izy ireo fa tonga ny bebaka ka isorana azy ireo nanolo tena ho an'Andriamanitra izay fa tsapan'izy ireo loatra fa misy farany daholo ny zava-drehetra ary ny fiainana eto ambony tany dia misy fetra, ka noho izany isorana azy ireo manokana izay fiovana lehibe izay noentin'izy ireo izay. Izay ary monoela tomboko lasy tomboko vavy amaranako ity vidéo antsika ity, manatsika rehetra anao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba fa namandravina rehetra rehetra navatsika vidéo manaraka eo. Manatsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amin'izay tao WATAWATA GASY. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.